ny tafiaraka aminao indray ao anatin'izao fandarana fiaraha mivavaka izao. Toy ny mahazatra alohan'ny andraisantsika ampitoroteny handeha isika hiaraka hivavaka avy hatrany. Ray malalo, raha ihany tenao izahay aoka ianao ani ray malalo hiaraka aminay anokatra ny sofinay indray ka afaka ny andray ny teninao ani izahay ho tanolonaka andreny ny teninao. Izany ry sangatahany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Zavatra manandanja lehibe indray no resana dia mahakasika ny sitrapo. Io zany ny tena anisan'ny fototry ny olana ny tsy fafehezana ny sitrapo. Zao zany ny voalazan'ny Luka. Luka toko fa 12 ny andininy 12. Nefa aoka tsy ny sitrapo kane no atao fa ny anao. Nefa aoka tsy ny sitrapo kanefa no atao fa ny anao. Luka toko fa 12 andininy 12. Eo amin'ny faritra ambony indrindra eo amin'ny sain'ny olombelona no nametrahan'Andriamanitra ny fanomezana sarobidy indrindra ho an'ny olona dia ny sitrapo izany. Izany no ery mibaiko eo amin'ny toetran'olombelona dia ny herin'ny fanapahan-kevitra na ny herin'ny safidy miankina amin'ny herin'ny sitrapo ny zavatra rehetra. Averiko le mandeha. Izany no herin'ny mibaiko eo amin'ny toetran'olombelona dia ny herin'ny fanapahan-kevitra na ny herin'ny safidy miankina amin'ny herin'ny sitrapo ny zavatra rehetra. Ny sitrapo no hipoiran'ny asanao rehetra. Io sitrapo io izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toetra mampanahan'ny olona dia nomena ho fezin'ny Satana tamin'ny fahalavon'ny olona ary hatramin'izay dia ny asa tao amin'ny olona izay ikasa sy hanao ny sitrapony nefa dia mitondra ny olona eo amin'ny faharavana sy ny fahoriana izany. Ny miteraka ny fahoriana zany dia io resaka sitrapo io. Zao nambaran'ny Ellen White. Milefery ianareo amiko. Omeo io sitraponareo io. Aleo tsy ho fezin'ny Satana dia ho raisiko ho fananako amin'izay dia ho afaka hiasa aminareo aho ikasa sy hanao ny sitrapoko. Tsy azo ny mpakafanana oviana atao ny manery antsika hanao ny ratsy. Tsy afaka mifeny saitsika izy raha tsy isika no manaiky ho tapahana. Tsy maintsy manaiky ny sitrapo, tsy maintsy mamany famikirana amin'ny Kristy ny finoana fa ho afaka mampiasa ny heriny amintsika Satana. Tsy misy afa-tsy Kristy irery ihany no afaka molavola indray ny toetra mampanahy izay rava ny fahotana. Tonga izy androaka ny demonia izay efa nifeny sitrapo. Izay tsy te ho babon'ny Satana dia tokony ambina tsara ny fanahiny ka tsy hikasika boky ratsy na hijery na ihaino zavatra mety ampiditra fisainana maloto ao amin'ny eritreriny. Izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zay nambaran'ny Jaona toko teo 9:9. Izay ateraky ny nofo dia nofo
ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. I Kristy noloaran'ny toe-tsaina tsara rehetra. Noho izany feheziny Satana ny saina rehetra izay tsy manapa-kevitra ho fehezin'ny fanan'Andriamanitra. Miantso i Kristy mba hanloranao ny fonao azy ka miteny izy manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Zay ny ambaran'ny ohabolana 17:19. Rehefa mifeny sitrapo Andriamanitra dia ny saina mandanjalanja sy ny feon'ny fieritreretana no mitana ny retsika dimy fa tsy ny fihetse-po. Rehefa esorintsika tsy ho fehezin'ny Satana ny sitrapontsika ka ampileferintsika amin'i Jesosy dia dioviny izany ary averiny amintsika mifamatotra amin'ny sitrapon'ny tenany. Zava-dehibe ity sitrapo ity, kianja ilalaovan'ny devoly tanteraka io. Noho izany mila fehezina. Ahoana ny famifehy azy dia ny fampifantohanao ny fisainanao ray manontolo ao amin'ny Kristy izany. Andeha hiditra ao amin'ny fisaintsainana indray isika, ka aorianan'ity feokira ity dia roso amin'izany isika. Fisaintsaina moa dia tanterahana amin'ny alalan'ny fandinianao ny tenanao ny amin'ny taridalana ka ho valinao ny fanontaniana izay apetraka. Fantany voalohany, atao ahoana ny mifeny sitrapo. Io zany tena sarotra. Dia izay no mampatonga anao hoe ny fahazavany saina omeny fanahinao dia hanampy anao hoe atao ahoana ny mifeny sitrapo. Saintsaina eritrereto avy amin'ny alalan'ny taridalana zay. Fantany faharoa, amin'ny fomba ahoana no hanolorana ny fo ho an'i Kristy. Amin'ny fomba ahoana no hanolorana ny fo ho an'i Kristy. Rehefa avy ny saintsaina ianao, rehefa avy ny eritreretinao izany ka mazava tsara ho an'ny saina ny zavatra ny saintsaina dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra entitra raisina ahafahana mamaly ny fanontany manaraka, inona ary no tokony atao dia tany sao no tokony atao rehetra fahitona fanavaozana ho anao izany. Mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany. Tokony tombatanga ny mpanjaka ame fanjavatra rehetra manotra an'ireny dera ilaza ary finaritra malakisay ho anao izay. Ny mpanjaka an'izao famezina zao dia miezaka manakariva amin'ny fisainanay ka ahatonga anay tsy hahafantatra ny sitraponao. Ilay hery ny fahazavantsaina ome fanahy masina ny mazava amin'ny fisainanay fanamafana ny sitraponao ary ampainaka eo izany ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay ny fifandraisana manokana aminao. Tononona fiangatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.